Dia amin'ny fifaliana trano tompo lasy tompo vavy no itsidihana ny tokantrano amin'izao alina izao. Misaotranao ihany koa mbola misafidy ny fahitalavitra MBS ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Manasanao ampanajana ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboka androany ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika izay ho totosaina amin'ny fafitony volana Novambra ho avy izao. Ho an'ny kandida mitondra ny laharana 520 marika Ravalomanana dia tamin'ny alalan'ny famorina ireo tompona andraikitra sy ireo mpanohana azy sy tamin'ny alalan'ny fanomezana toromarika ho an'ny tsirairay no nanombohana tamin'ny fomba ofisialy izany fampelezan-kevitra izany. Rina Rabe Mananjara. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida mitondra ny laharana 520 marika Ravalomanana. Tamin'ny alalan'ny fanomezana toromarika ny ireo tompona andraikitra sy ireo mpanohana no nanombohana izany fampelezan-kevitra izany tetsy amin'ny foibe KMMR tetsy Belair. Karnaval no nanohizana ny hetsika ary aorian'ny fanombohana teto Andrenivohitra dia teto faritra avy hatrany ny kandida marika Ravalomanana mitondra ny laharana 520. Satan'Andriamanitra fa dia nisokatra tokoa ty amin'ny fomba ofisialy ny fanaovana propagandy dia ny azoko tenenina sy amafisiko eto dia hoe hiasa ary efa miasa zany a miasa tsara miasa mafy efa manana paikadinay izay efa natolotra omaly a teny magro teny amin'ny kianja finoana le hoe tia ny manifesto dia inona natao hoe manifesto fifanekena ataoko a miaraka mivoaka malagasy ireo fanamby folo ohatra ao anatin'izany a famerenana ny refandrimpahalemana fiatohana ny famezana sakafo ny fanatsarana ny fampianarana ny fahasalamana ary indrindrindrindra ao fampitomboana ny vola miditra ho an'ny olona dia ny famezana azy asa zany ireo a izay efa fampidinihana tamin'ireo mpamatsy vola sy partenera ary mitety ny faritra maharitra teto Madagasikara aho tamin'izany no nangalana reny letso-kevitra reny dia efa aveo koa niaraka tamin'ireo tany ivelany ireo malagasy mipetraka any Washington ohatra tany Paris tany Berlin tany amin'ny toerakafa koa ohatra tany Genève dia ireo ndray a niona tamin'ireo ilay tena tompona andraikitra voalohany amin'ny mpamatsy vola ihany koa io zany ohatra n'le mapy tamin'ny voalohany Madagasikara action plan rehefa vita le manifesto lay fifanekena vita mazava tsara iny zany zay dia iny manifesto iny a no avadika lasa asa zay mahatonga azy hoe Madagasikara action plan fa dia maniry raha maniry a mba tena izotra tsara amin'ny tsakany sy andavany anaraka tsara an'izay lalàna velona sy ny constitution ny fampelezan-kevitra ary maika dia maika araka nitesahako maly maika dia maika ny vahoaka malagasy satria 6 taona zao nindrasana izany hoe fifidianana tena mandeha amin'ny ara-dalàna zany. Taoriany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra tetsy Belair izay kosa dia nitety tanàna vitsivitsy teto Andrenivohitra ny kandida mitondra ny laharana 520 tamin'ny alalan'ny diabe sy ny karnaval moa no nanamariana izany. Fidy Andretsoavina teo amin'ny sariny Rivo Rajonarivelo. Fomba iray hoentin'ny kandida marika Ravalomanana manatona ireo mponina eto Andrenivohitra ny diabe no tantera natao ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra tetsy amin'ny foibeny KMMR tetsy Belair. Ny azo aman-tsaka very ny diabe rehefa avy niala teo Belair nitohy tena tsara be sy Ambohijatovo ary andohana ny Lalakely. Maro tamin'ireo olona nifandena tamin'ny kandida mitondra ny laharana 520 no velom-panantenana avy hatrany ary naneho fahavononana ihany koa ny amin'ny tondra ny anjara biriky amin'ny fampandaniana azy. Ny faritra avaratra Andrefanosy kosa no hanohizan'ny kandida marika Ravalomanana ny fampelezan-kevitra tao ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny teto Antananarivo Gai
fifidianana izay hatrany nanomboka omaly ny fizarana ireo bileta tokana andrana na ny spécimen 570 isa isaky ny candidat no nozaraina ary 500 isa kosa ho an'ny fiarahamonim-pirenena tsirairay. Ezakilan'izay finosana bileta tokana misa 26 no andrasana dia feno tanteraka ny isan'ny bileta tokana ho ampiasaina amin'ny fifidianana hoy ny nambarany teo anivon'ny Sony Androany. Edena Eliasy Manora-Ndriamalala. Nanomboka omaly alahady ny fizarana ireo bileta andrana na ny spécimen ampiasain'ireo candidat sy ny fiarahamonim-pirenena mandritra ny fampelezan-kevitra. Bileta miisa 570 isaky ny candidat no nozaraina raha toka 500 isa isaky ny fikambanana kosa izany izay entina anetanana ny olo-pirenena sy ampianarana azy ireo ny fomba fampiasana ny bileta rehefa tonga ny fitaom-pifidianana. Reo zany dia nozaraina nanomboka ny fahafiton'ny volana Oktobra. Ny candidat tsirairay avy dia mahazo bileta misa 570 dia anjara indray zany rehefa avy eo no mampitombo isan'iny mba ahafahany manaparitaka azy any amin'ireo le olona zany ireo le mpanohana azy izay afaka mampiasa an'ireny bileta reny. 570 ho an'ny candidat, ho an'ny fiarahamonim-pirenena indray dia 50 isaky ny fikambanana zany isaky ny district. Ankoatra izay ihany koa finosana bileta tokana misa 720 no efa tonga eto amintsika nanomboka ny zoma teo hatramin'ny ity androany ity. Bileta tokana izay ampiasaina amin'ny 7 novambra izao. Dia efa nanomboka tonga teto amintsika moa izy io zany nanomboka tamin'ny fahen'ny volana Oktobra. Tamin'io zany dia nisy palety misa 720. Ny fahafiton'ny volana Oktobra dia nisy palety 20. Ny fahavalon'ny volana Oktobra dia nisy 13 zany ny tonga. Zany hoe ny andrasana zany tsy hafeno an'le bileta rehetra dia nisy palety 12. Zay zany sisa no andrasana mety ho tonga rapitso na ravakapitso. Tsy mitovy avokoa ny isan'ny bileta tokana ao anatin'ny finosana tsirairay. Efa voatsinjara isaky ny distrika kosa izany. Tsy maintsy aparitaka any amin'ny toerana misy ny birao fantasaham-bato kosa izany mialohan'ny datim-pifidianana miaraka amin'ireo fitaovana ampiasaina ao amin'ny birao fantasaham-bato toy ny solosaina sy ny maro hafa. Tsy ahivina moa fa miisa 3 hetsy sy 10 tapitrisa ny isan'ireo bileta tokana natonta ampiasaina mandritra ny fifidianana. Lafim-baovao hafa kosa indray niakatra ho efatralina ariary ny sarandalana mampitohy Antananarivo sy Mahajanga tao anatin'ny 2 andro izay raha 3 alina ariary kosa izany tamin'iny herinandro lasa teo iny. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny kooperativa mampitohy ity zotra ity dia tsy nisy antony mazava nampiakarana ny sarandalana fa noho ny fisian'ny JMJ any Mahajanga. Jessica Miray sy Manora-Ndriamalala. Nahitana fiakarany iray alina ariary ny sarandalana mampitohy Antananarivo sy Mahajanga 2 andro izay. Raha 3 alina ariary izany vao tamin'iny herinandro iny dia 4 alina ariary nanomboka omaly. Tsy nisy fampandrenesana fa avy hatrany dia niatra izay fiakarany sarandalana izay. Raha nanao ny famandria-toerana ny mpandeha ny sabotsy lasa teo mbola 503 alina ary 3 alina ariary ny sarandalana. Androany tonga teny an-toerana efa 4 alina ariary izany. Tsy nahitana fiakarany kosa ny avy any Mahajanga miakatra aty Antananarivo. Manoloana izay fanararotana izay mihitsy tena aneo ny fitarainany ny mpandeha satria efa tsy niomana amin'izay fiakarany ny sarandalana izay. Nidangana be tampoka ihany koa izay fiakarany izay. Marseille nanao réservation zany dia 175 francs. Dia hoe tsisy place efa tsy anankiray sisa dia miantso izy tamin'ny maraina hoe misy problème kely izy fa tsisy tômôbily izay. Fa le coopérative andehananareo miova dia 200 000 francs indray mivola. Dia tsy maintsy mandeha zany. Mampaninona mihitsy sitrana sakafo eny an-dalana dia lasa frais. Tômôbily lasa makany Majunga daholo zany mitondra le mpanao JMJ. Ohatran'izay le rotin'le tompon'le fiara zany satria tsy le tômôbily dia zay tômôbily amin'ny raha io zany dia akanikely tsy zay misy nantanana tamin'ny guichet tao. Efa teo tonga dia tsy maintsy miatrika an'izay.
raha ny fanazavana avy amin'ireo kooperativa sy ny mpamily dia noho ny fisiany JMJ izay atao any mahajanga mihitsy no nampiakarana ny sary andalana ho 4 ariary. Raha ny fanazavan'izy ireo hatrany dia mba manararaotra izy ireo amin'izao vanim-potoana izao satria rehefa fotoam-pahavaratra mahatsisy ny mpandeha dia midina ambany dia ambany ny sary andalana tonga hatrany amin'ny 2 ariary mihitsy. Raha nandritra ny fotoana nandalovanay teny amin'ny fiantsonany taxi borosy teny Andotapenaka tamin'ity androany ity hatrany dia manambara tsara ny soratra eo amin'ny fidirana fa 3 alina ariary ny tokony ho sary andalana raha iazo any mahajanga. Tsy izay anefa no zava-nisy fa 4 alina ariary avokoa ny sary andalana nalohan'ny mpandeha. Fa amin'ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro kosa indray dia efa miroso kelikely ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao eto Madagasikara. Raha ho an'ity herinandro ity izao dia azo vahana ny sy atanjaka ny tsioka atsimo atsinanana na ala izay atsimo nosy ka isy araka izany ny orana ary mety ho araha-kotroka mihitsy ho antsika eto avaovao-tany raha ny tatitra azo avy eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro etsy Ampandrinomby. Jessica Miray. Efa mipakatsikelikely any amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao volana Oktobra izao. Efa tsikaritra ihany koa izany amin'ny toetry ny andro. Raha ny tatitra azo avy eny amin'ny mpamantatra ny toetry ny andro eny Ampandrinomby dia no ilay tsioka atsimo atsinanana na ny ala izay atsimo nosy no mahatonga ny orana eto amintsika amin'izao. Ho tandrifindraona kosa izany ho an'ny faritra atsinanana sy andrefaniny fa ho arain-kotroka mihitsy ho antsika eto afovoan-tany. Ho mafy mihitsy kosa ny rivotra ho an'ny faritra avaratra sy atsimo. Tsy hanomboka kosa ny vanim-potoana ny rivo-doza raha tsy ny volana Novambra ary tsy atahorana ny foronany ao anatin'ny 2 herinandro eo. Raha mikasika ny maripana kosa indray dia ahitana fidinana izany amin'ity herinandro ity, izany hoe manodidina ny 12 degré Celsius ny ambany indrindra ka 14 degré Celsius ho asika eto afovoan-tany ho amin'ny ambony indrindra. Dia izay vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro izany koa no entina mamarana ny fotoana ho amin'izao alina izao ankasitrahana tomboko lahy sy tomboko vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao ho amin'ny rapitsy toy izao indray.